Saotra ny tompontsika ny amin'ity andro anio ity mbola faly ihany koa mahitatsika tsiraray avy tonga eto anivo zao toerana izao fitanana ho anareo. Ao ve nareo aloha e fitanany tompo anao. Tonga amin'izao fotoana mahafinaritra izao isika indray mandeha isam-bolana ny anaovantsika azy fotoana ahafahantsika mametraka fanontaniana ny amin'ny fiarahantsika amin'ny tompo ny amin'ny zavatra amin'ny baiboly ny amin'ny zavatra rehetra mety tsy azontsika ihany koa aza misalasala mametraka an'izany fanontaniana izany ahafahantsika mandroso tsy amin'ny fahalalana tsy dia fahalalana loatra ny tena tanjona fa fanomezana assurance atsika fanomezana antoka ny epontsika tsy hananantsika fisalasalana sy firoroan-kevitra ny amin'ny fiarahana amin'ny tompo dia raha manana fanontaniana ianao dia afaka mitsangana dia mandroso tonononao kely ny anaranao dia apetraka ao ny fanontaniana. Izay manana tonga dia mandroso fa manjary mandroso fotoanantsika. Fiadanana miova ny anarako fa zaho manana fanontaniana kely ngedigetika ny saiko hoe resaka relation ilay izy hoe ny kristiana ve afaka miaraka amin'ny tsy kristiana hoe miaraka relation intime ohatra hoe miaraka misipa zany logiquement dia ahoana ny fahitanao an'izany? Any mifototra no resantsika ao anatin'ilay izy mba hazava ny olana kely mantsy ao anatina karazana fanontaniana ohatran'izay dia mitovitovy foana ny état d'esprit andehanan'ny olona matetika ny état d'esprit andehanan'ny olona na ny fotom-pisainana izay eritreretin'ny olona hatrany amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra dia misy zavatra mipetraka foana ny anatin'ny sain'ny olona any hoe mandeha lojika izany hoe inona no azo atao dia inona no tsy azo atao. Izay natao hoe esprit de l'ancienne alliance fanahin'ny fanekena taloha. Ny fanekena taloha dia mipetraka be fotsiny hoe inona avy no azo atao dia inona avy no tsy azo atao. Izay fotsiny ihany. Fanekena taloha zao tsy isy fanazavana hoe fa maninona ny vehivavy ohatra rehefa tonga fatim-bolana dia avahana. Fa maninona ny boka no esorina tsy ara-monina amin'ny hafa. Fa maninona no tsy maintsy hajaina ny sabata. Fa maninona no asiana zany hoe tao-tsabata zany koa. Sabata misy karazany be dia be fa tsy raha ihany tsy sabotsy ihany ny sabata fa misy ny atao hoe taona ny sabata isaky fito taona miala sasatra amin'ny tany. Taona ny tany miasa fito taona izy miala sasatra. Mbola misy ihany koa ny atao hoe taonjobily. Zany jobily zany isaky ny 50 taona. Zany hoe tsy jobily raha 10 taona mariazinareo amin'ny vady fa miandrasa 50 taona zay vao jobily no anarany. Dia zany zavatra zany eritreretin'ny olona hoe mandeha ohatran'izay foana ny esprit zany hoe tany amin'ny andro taloha reto ny didy sy ny lalàna tia ny règlement tia ny discipline samy manaraka. Tonga indray tsika atao fanekena vaovao inona indray no discipline vaovao izay ampiarina. Dia tafiditra ao anatin'izany zay resak'izay. Zavatra mila fantatritsika nefa ao anatina tontolona fanomponan'Andriamanitra ary izay mampatonga antsika mametraka ny fototra voalohany foana dia tsy na fa fahateram-baovao dia miankina any ny départ ny zavatra rehetrarehetra. Zany hoe hatramin'ny resaka fanambadiana dia mifampiankina amin'ny fahateram-baovao. Nateraka indray ao amin'ny Kristy ianao dia misy fepetra ny fanambadiana. Tsy nateraka indray ao amin'ny Kristy ianao dia tsisy fepetra ny fanambadiana fa vadio izay tianao vadiana rehetra. Na nambady impiry ianao na aninona
olona mitovy amin'ny ordinaire rehetra ihany ianao fa raha olona ao amin'ny Kristy ianao dia misy fepetra ny fanambadiana dia ny fepetra fototra izay aingan'ilay izy dia zao hoe Ambokonjona toko voalohany 2:12 dia manambara tahak'izao ny tenin'Andriamanitra hoe tonga teo amin'ny azy izy fa ny azy tsy nentina andray azy fa zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia ireo izay tsy nateraka ny nofo na sitrapon'ny olona tsy nateraka ny ra na sitrapon'ny nofo na sitrapon'ny olona fa nateraka Andriamanitra. Ary any amin'ny Galatiana toko 4 izy dia manambara tahaka izao hoe tsika ihany koa izy dia nandevoziny ny abdi-pianaran'izao tontolo izao mandra-pahatonga amin'ny vanim-potoana izay voatendry ny ray ho antsika. Zany hoe raha lasiana-bavy ny fototra iorena nyity resaka ity mba tsy hampatonga antsika ndray alizy ho didy amandalana hoe za zany zanak'Andriamanitra dia reto avy ny tsy azoko atao. D'accord, tsy zay le izy dia reto avy ny azoko atao. Esprit de l'ancienne alliance, fisainan'ny testameta taloha zany azoko atao sy tsy azoko atao zany. Fa mila fantatra hoe fa maninona tsy manao an'le izy dia fa maninona ny manao an'le izy. Toy zazakely zay resaka izay hoe zazakely tazanakao iny bakionao fotsiny iny hoe tsy mahazo milalao an-dakozia, tsy mila zavainao iny satria ty misy antsy dia ty misy forsety raha sendraka mananiny ianao dia ohatran'izao sy ohatran'izao avy mety anjoanao tsy ilainy zany, tsy fantany zany fa didy lalàna fotsiny mena azy fa rehefa lehibe ny zaza dia ampahafantarinao ny zavatra rehetra. Dia ohatran'izao amin'izay le izy hoe za zanak'Andriamanitra nateraka indray dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra nilaza ny boky Romana toko 9 ihany koa hoe zay voantso araka ny sitrapony rahateo. Zany hoe za zany tonga eto ambonin'ny tany dia tsy sitrapony nofo na sitrapony ra zay le Jaona toko voalohany 2:12 no natongavako za nateraka indray eto ambonin'ny tany. Ok ve hatreo aloha ny olona rehetra sitrapony nofo sitrapony ra ny olona zao tontolo zao tsotra fotsiny fa ny olona ao amin'ny Kristy dia ireo zay tsy nateraka ny nofo na sitrapon'ny olona na sitrapon'ny ra fa nateraka Andriamanitra. Ny olona zay ao amin'ny Kristy dia averiko le Galatiana toko 4 mandra-pahatonga ny fetrandro voatendry ny rainy, manana fetrandro voatendry ho azy ny rainy, zavatra tao am-pon'Andriamanitra ny nahatongavany olona io eo. Amen. Fa tsy tonga ho azy fotsiny io. Ny dikan'izany dia efa mandeha sady le resaka hoe ny zavatra rehetra zay ataonao eto amin'izao tontolo izao. Amin'ny fotoana ianao tonga saina, mody ny sainao. Tamin'ilay zanak'Adala nivoaka ny tranony rainy dia manao izay tiana atao any izy, tsisy idirany rainy. Fa amin'ny fotoana izy tonga saina, mody ny saina dia miverina ao an-tranony rainy izy dia tsy izay intsony ny fiainana. Fa manana antom-pisiana izy ary misy zavatra zay nataony ray zay antony etsony rainy azy sy nametrahany rainy azy teo. Dia tahakan'izay ihany koa zahako amin'ny fotoana za tonga saina fa tsy olona mitovy amin'ny olona rehetrarehetra fa olona hafa, fa olona voantso araka ny sitrapony raha teo Romana toko 9 ozy ako teo zay ko nandiny 7:20 ngamby izay zavatra rehetra miara-miasa araka miara-miasa soa zay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka sitrapony raha teo. Dia tsy zay tiako intsony no ataoko, dia tsy miplaniko no ataoko, dia tsy tiako vadiana ny vadiako. Azontsika ve zany? Dia poie ny olona anankiray ary atsitrapony anaovany an'izany. I Paoly raha tsy nanambady dia aza mieritreritrareo hoe izy ny tsy te hanambady. Fa nisy zavatra napetraka Andriamanitra tao anatiny tao dia nafantatra izy fa tsy destiné, tsy natao hanambady izy. Tsy natao hiteraka izy. Zany zavatra zany no zavatra mampalahelo ny zanak'olombelona indrindra zany hoe tsy namela ny anarany, tsisy mpandova anarany ray. Fa ny Paoly tsy isolana aminy zany, tsy zany ny atongavako eto ambonin'ny tany. Dia tahak'izay ihany koa tsika rehefa nateraka indray ao amin'ny Kristy isika dia na ny zavatra zay ho ataoko rehetra ary tafiditra ao anatin'izany ny vady, tafiditra ao anatin'izany ny zanaka, za tsy manambady satria tonga ny taona. Ozy hoe izay examen izay tsy mety afaka le olona anala fanadinana tonga eo amiko mihitsy fa zay anontaniako rehetra manino ianao ny anambady? Efa tonga ny fotoana. Efa mba haniny, efa mba fa rehefa tsapanao ny asan'ny Kristy ao anatin'ny fonao dia anambady satria
zay ny planin'Andriamanitra satria henoko fa ity lay vady izay nomeny ny tompo. Ka raha mbola tsy resaka vady akory sika fa iresaka sipa. Fa maninona ianao ny anao sipa? Satria ve ny namanao manao sipa? Matetika nge ny olona manao azany zavatra zany no ny amin'ny influence fiarahamonina eo aminy. Mara za sady izo. Misy tsindry ataon'ny fiarahamonina, tsindry mivantana sy tsindry akolaka. Inona ny tsindry mivantana izay ataon'ny fiarahamonina rehefa miaraka amin'olona ianao dia tenen'ny olona roviana ihany. Avy koa ny ray aman-dreny zay fa te hitaiza zafikely na manangana hoe rehefa izay ny tenenina. Fa ianao tsy tokony ho conditionné zany zavatra zany. Za olona nateraka indray eo amin'ny Kristy, za manana antondia eto ambonin'ity zao tontolo zao ity. Fa tsy teraka ny alehako eto nanambady na hanao fiainan'olombelona tsotra. Tsy haiko raha azonareo zany zavatra zany. Tsy haiko raha tsapanareo ny alalany sy ny alehibeny zany fifidianan'Andriamanitra zany. Fa zany ny zavatra mipetraka tao anatin'ny apôstôly Paoly. Zay nampatonga azy tsy nanambady satria fatany fa tsy natao hanambady izy. Fatany fa tsy zay ny antondiany eto, tsy hanambady ny alehako eto. Ary zay hanambady dia manambady noho ny amin'ny tompo. Zay tsy manambady dia tsy manambady noho ny amin'ny tompo. Ny tompo no ivony zavatra rehetra ary ny tompo no antony zavatra rehetra. Fa rehefa ny olombelona ny antony zavatra rehetra dia ahodinao amin'ny olombelona Jesosy. Men Jesosy ianao le bogosy indrindra. Men Jesosy ianao le manja indrindra. Le sady tena hoe le tanteraka mihitsy ilay teny ao amin'ny bokin'ny ohabolana hoe iza nahita vehivavy fa ny tomba nitaka volamena zao rehetrarehetra zao. Vady endry dia avy amin'ny Jehova. Fa isika za zanak'Andriamanitra. Zay ny teneniko hoe miorina foana amin'ilay fototra le izy. Miaraka amin'olona ray aho manambady satria natsoan'Andriamanitra ho amin'izay. Fa tsy hoe manambady satria na miaraka amin'ny tovovavy ray satria efa 20 taona, satria efa 13 taona, raha vehivavy ianao satria zao le taona mapety an'le fiterahana. Ina rarahin'Andriamanitra zay mapety eo fiterahana. Menazy nge saray efa kibo maty ary 570 taona efa malozitra zany nge. Fa mbola nahita zay mibotsina amin'ny fomba tsy takatra ny saina. Iza ty vadiny Isaka tsy fantatro tsony hoe 5 taona, 50 taona tany hoany ihany koa Rebeka vao niteraka. Ny vadiny Jakoba Raely efa bebe taona ihany koa vao nahazo zanaka. Fa isika raha vao influencé, raha vao tsindriny zao tontolo zao, raha vao andefasa zao tontolo zao fitenenana, zay nge mampatonga ny tenin'Andriamanitra milaza hoe zay zanak'Andriamanitra dia miaino tarian'ny fanan'Andriamanitra. Dia ozy isika tamin'ny alarobia amin'ny jona 9 zay avy amin'Andriamanitra dia miaino an'Andriamanitra. Tsy miaino zao tontolo zao. Tsy miaino ny zavatra teneny zao tontolo zao fa zao tontolo zao mi-influencer atsika. Manome tsindry atsika, hialantsika amin'ny planin'Andriamanitra. Dia rehefa avy anao mahita problema. Possible be mihitsy zay mampatonga tsy miresaka aminareo zavatra lalàna. Satria avy eo indray iresaka lalàna dia hoe tonga fotoana zany tokony hanambady dia ozy izy pastera hoe tsy jentilisa hono. Dia rehetra zany misy tovovavy mpino 5 dia ray amin'reto no izy zany. Dia mijerijery zay tiako eo dia loranga ty nandramana, loranga ohatran'izao. Dia tsy mety le izy dia fahoana ary zany dia lasa mahazo formule amin'izay reny ary ny tena manahirany reny ary. Le mpino reny ny tena any reny ary. Ka ianao tsy tokony hiditra tao anatin'ilay izy nefa hidiranao le izy. Fa zanak'Andriamanitra taria ny fanan'Andriamanitra. Manambady izy satria taria ny fanan'Andriamanitra hanambady. Miteraka izy satria taria ny fanan'Andriamanitra hiteraka. Fa tsy hoe hiteraka tsika satria ny tehitaiza zafikely eny. Zany foana ny teneny ahy isaka izay mamangy zao roviana ihany, roviana ihany. Dia efa teneniko izy efa miezaka izahay. Azonao ve le influence amin'ny manodidina? Ianao tsy hainao any anatinao koa hoe tokony hanao an'izay zavatra izay ianao fa nitsindry manodidina anao mahatonga anao manao an'izany. Tsy hainao fanahinao akory dia inona rehefa avy eo anefa ianao nitondra sy hivesatra ny problema rehetra vokatra io zavatra io. Ianao nitondra sy hivesatra ny problema rehetra. Ny olona mamaky hampanambady anao, te hanao afindrafindrao izy menaka avy teneny izy ataovy eo an-tokotany le afindrafindrao rehefa izay mamaky.
raha gatao ny tedavana mariazy tondrako amin'ny heriny hoe fa zaza poriporetina amin'izany zavatra zany. Za misy antony eto amin'ity zao tontolo zao ity. Mila mijoro ny any anatsika any raha lasena bavy fa tsy hoe mijoro fotsiny amin'ny tenin'Andriamanitra dia nidika zay tsy mandeha mamadika, tsy mandeha manao fomban-drazana. Fa rehefa heninao misy asan'ny tompony amponao dia mijoro ao anatin'izany. Za misy antony eto amin'izao tontolo zao. Dia zay no mila fantatritsika, dia zay mila mitarika ny fiainantsika. Ka raha ohatra hiresaka rahalany mikasika an'ilay teo hoe tsika ve mahazo manao an'izao, dia ho za hoe enao ny tompo. Fa ny tompony manana fanambarana be dehibe izay mivady tamin'izay vao niaraka izy mbola tsy tao amin'ny Kristy, fa za efa izy. Za efa izy, efa niaraka efa tsy fantatro herintaona, roa taona zay izy vao manomboka mahatsapa sy maheno, fa za ao anatin'ilay izy mijery foana ny masom-panahy foana, masom-panahy. Analabaka izy niaraka 4 semaines zay, ray volana angambany ohatr'izany, manomboka mitsapa amin'izay. Alohan'ny baka satria ny olona manaiky hivavaka rehefa nala examen. Mararotiko ndao ndrehetiko mivavaka kakabe izy aloha ahoana koa zany ndao entina mivavaka zany. Raha tsy vehivavy ny tokony hitarika hivavaka. Ndao ndrehetiko mivavaka hoa. Dia netiko. Dia mipetraka eo. Dia izy tsy mahalala fa za manara-maso amin'io adiny 2. Tsy miala any amin'ny masoko. Amodetsy fotsiny. Ahoana ny paoziny. Miaino an'ilay fiainoko. Mahavelona azy ve ilay mahavelona. Sa manao ohatran'izao izy. Mahavelona azy ve ilay hira mahavelona. Afaka ho anoana ve ty olona ty. Sa ty ilay anatsatso any aoriana any rehefa misy manjoa ao anatin'ny fivavahako. Azony rahalala izy zany ny zavatra lanjalanjainao anatin'ilay izy. Fa ianao jentilisa-ny rahanao mety manja kely io, mahafatifaty kely, antsay biso kely. Fa tongavan'ny teny marary ianao fa heninao ny gidin'ny fiainana. Ao anatin'ilay fotoana ilanao fampaherezana iny fa tonga dia teny marary mivoaka avy any am-bavany any. Inona tsony no ataonao miperatra efa mipetaka. Inona tsony no ataonao anatrehan'ilay izy. Mipay vidiny amin'izay ianao. Vidiny inona? Tsy vidiny ny erahanao sy nanambadianao azy, fa vidiny tsy ny hainao an'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra dia miaino an'Andriamanitra. Tsisy règle, tsisy hoe tsy maintsy zao, tsisy hoe tsy maintsy zao, fa miaino azy. Ahoana ozy ny tompo. Zay. Fa na tokony hanambady ianao na tsy tokony hanambady, na iza vadianao na iza tsy tokony ho vadianao. Ahoana ozy ny tompo. Zay ilay izy. Voavaly ve? Manaraka ary. Fiadanana daholo nantenaina. Afaka mbaza vain'ny pasteur ve ohatra ny misy confusion kely ny amin'ny talenta fanomezam-pahasoavana antom-pisiny ny relation satria ilay namaky an'ilay ao amin'ny Matthieu 25:14 iny ve zao talenta ohatra zao miteny magniteny gitary ralatsiora talenta ve zao zay sa fanomezam-pahasoavana ho an'ny olon-tsotra ihany koa dia miteny hoe manan-talenta be izy sa fanomezam-pahasoavana. Le Matthieu nanomboako azy, le Matthieu tsy isy idirany amin'izay rehetrarehetra zay. Le talenta ao Matthieu dia talent d'or, tany hoe volamena le tao. Talent d'or zany tsy tadidiko tsony na 5:30 kilao ny talenta volamena ray na firy. Dia ny zavatra iny nomena le olona fotsiny dia tia karakarao fahaizana business sy ny resaky iny. Ny dikan'izy iny ara-panahy dia mazava kely ihany ny zavatra zay resahanao teo na izany na tsy izany hoe misy zavatra napetraky ny tompo ao anatin'ny olona tsirairay avy dia nampiasainy araka ny tokony ho izy fezay. Ohatra zany zao hoe za nomeny fahaizana miteny, fahaizana manambary, fahaizana mitory. Nampiasaiko fezay ho amin'ny fanjakan'ny lanitra. Tsy ny olona rehetra natao hitory, tsy ny olona rehetra nomena zay fahaizana mitory zay. Nampiasaiko fezay ho amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ny olona anankiray hafa ohatra nomena vola, nomena asa tsara, nampiasainy ve zay ho an'ny fanjakan'ny lanitra sa ho an'ny tenany irery ihany. Dia hita isika ao anatin'ilay resaka hoe
Ina ny talenta dia ina fanomezam-pahasoavana afangaron'ny olona tokoa ireo ary ny tena problema na mpitondra fivavahana ary manafangaro azy dia normal be raha mifangaro koa le izy any anatin'ny sain'ny olona. Ny atao hoe talenta dia talent, zavatra izay ainao araka le teny teo ohatra hoe mitendry gitara, talenta zao zany. Ohatra hoe manao sary, talenta zao zany. Ohatra hoe mihira, talenta zao zany. Ohatra hoe manao tsy fantatro karazan-javatra ohatran'izany rehetrarehetra mikitikitika eo amin'ny lafin'ny teknika sy sisa. Misy zavatra koa nianarana dia lasa talenta izy rehefa avy eo. Zany zao le talenta. Ny atao hoe fanomezam-pahasoavana indray dia zay ny dikany amin'ny teny malagasy izay tsy mahalaza azy. Zay mampatonga izy mifangaro le fanomezam-pahasoavana sy talenta satria ny dika fanomezam-pahasoavana tena izy dia don spirituel, zany hoe fanomezam-pahasoavany fana. Misy toy an'izany le izy fa tsy fanomezam-pahasoavana fotsiny, fanomezam-pahasoavany fana. Zava-panahy ny atao hoe fanomezam-pahasoavana ao amin'ny baiboly. Dia ny atao hoe fanomezam-pahasoavana dia misy ny teny amin'ny teny tsy fantatra. Ny atao hoe fanomezam-pahasoavana dia misy ny mahafantatra mandika teny tsy fantatra. Ny atao hoe fanomezam-pahasoavana misy ny faminaniana. Ny atao hoe fanomezam-pahasoavana misy ny don de guérison, fanomezam-pahasoavana manasitrana. Fanomezam-pahasoavana ihany koa ny teny fahalalana. Ohatra zany zao izy ny anahy manokana zao ny fanomezam-pahasoavana nomena dia teny fahalalana. Nomen'Andriamanitra fahalalana ako, tsy avy aty amiko, tsy reharehako, tsinotsinona momba, fa nomeny fahalalana mihoatra kokoa dia zay no zaraiko amin'ny olona hampandroso fiangonana. Zay zao fanomezam-pahasoavana. Fanomezam-pahasoavana ihany koa ny fitondrana. Le fanomezam-pahasoavana resahana eto tsy zavatra nianarana, tsy zavatra nianarana fa omen'ny fanamasina. Fa misy miteny zany hoe tongava aty hianatra faminaniana dia aoka ianao ho tonga saina. Fa tsy avy amin'ny fanamasina zany resaka izany fa avy amin'ilay olona ihany par expérience. Fanomezam-pahasoavana ihany koa mahafantatra fanahy. Miresaka ny olona anankiray dia fantatra ny fanahy azy ao anatiny, tsy nianarana izany. Tsy hoe raisina ny kahie dia hoe izy atao amin'ilay lesoko ato moa zany rehefa miteny ihany ny izony fanahy ihany na misy ao amin'ny olona io. Tsy izay le izy. Fa fanomezam-pahasoavana zavatra izay heno ao anaty ary asan'ny fanamasina any anaty. Ireo ny mahasamihafa ny talenta sy fanomezam-pahasoavana. Azo ve? Eny ary. Manaraka raha mbola misy. Fiadanana rado ny anarako. Fanontaniana manidikitika pastera. Aiza ho aiza ny boky apokalipsy zany manambara fa efa akaiky ny tompo sy ny ohatr'izao. Aiza ho aiza tsika izao amin'ny apokalipsy io. Izy tsika eo zany. Fantatro moa zany na hoe ho hazavaina na tsy ho hazavaina dia fantatro zaho any an-danitra rehefa tonga ny tompo. Fa mba namafy kokoa ilay fiomanako sy fiandrasako zany aiza ho aiza tsika. Dia faharoa mahita ny raharaha rehetrarehetra hita ambony tany. Misy télé ao an-trano. Fa ilay anankiray koa ny troisième temple io ohatran'io zany hoe resaka fahalalana fotsiny tiako fantarina raha voavaly eto hoe alosa ao aorian'ny fiverenan'i Jesosy ilay troisième temple. Satria raha mamaky raha mivoaka foa ny Facebook io dia misy hoe andao hanao troisième temple e. Ohatr'izay be dia be zany ny antso an'io ao anaty Facebook. Za moa tsy manana na ny ari-aramena an'io ary fa hoe aiza ho aiza tsika saotra toloka. Aiza ho aiza ao anatin'ny tantarintsika izao. Ny toerana misy atsika dia toerana nafenina ao anatin'ny tantara fa tsy naseho mibaribary. Fa atao amin'ny Romanina ato toko
raika amby folo andiny ny 520 dia misy azao teny zao Romaina 11:25 fa tsy tiako tsy ho fantatrareo zany zava-miafiny zany ry rahalahy fa ndreo mihevitra ny tenanareo indry ianareo fa efa misy famafimpo manjony Israely sasany mandrapiditry ny hafenoan'ny jentilisy. Dia ny anankiray atao boky amin'ny Petera. Petera 2:7-7 no jerentsika. Petera 2:7-8 nefa ry malala zao zavatra ray loha zao no aoka tsy ho adinoinareo ny indray andro amin'ny tompo dia toy ny arivo taona ary ny arivo taona toy ny ray andro. Ny tompo tsy mahela ny teny fikasany arak'izay ataon'ny sasany fahelany. Zany hoe dikany teny io dia tsisy idirany amin'ilay hoe ivoaka ny volanao. Matetika mantsy ny ampiasain'ny olona io verset ny tompo tsy mahela ny teny fikasany rahalahy. Ho avy le fitahiana fa ny fiavian'ny tompo ny ambarany io. Tsy mahela ny teny fikasany arak'izay ataon'ny sasany fahelany. Fa marim-pony aminareo izy ka tsy tiany sovery. Ianareo iresany io fa tsy olon-kafa fa mba ho tonga fibebahana izy rehetra fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo. Raha amin'izany lanitra dia ho lasa ny firimorimoana mafy ary levon'ny afo ny tena ny zavatra rehetra. Ary ny farany afahantsika misitue an'ilay izy hoe zao ay sao vanim-potoana zao dia Luka 21:17 Luka 21:30 21:29 ary izy nanao fanoharana taminy jereo ny aviavy sy ny azo rehetra. Raha hitanareo fa vao manaroka ireo dia ho fantatrareo fa efa akaiky sady ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo raha vao hitanareo fa tonga izany zavatra izany dia ho fantatrareo fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Ireo tenitelo ireo ny afahantsika misitue ny tantarantsika zany ao anatin'ilay izy. Ny tantara voalohany ao anatin'ilay izy dia zao ny zavatra mitranga atombontsika amin'ny vanim-potoana. Ity Luka 21 ity dia manambara mikasika ny aviavy izay manaroka. Natao hoe manaroka dia mipoitra ny raviny, mbola tsisy voaniny izy fa ravina fotsiny. Izany hoe ao anatina fazy mbola niangy avy tamin'ilay izy dépouillé na tsisy ninona miboridana be iny tratra ny ririnina dia maniry ny raviny dia ivoaka ny voaniny rehefa avy eo. Dia iza moa io aviavy izay ambara io? Israely io aviavy izay ambara io. Rehefa mamaky an'io baiboly io dia nanao fanoharana ohatra Jesosy nilaza hoe nisy olona anankiray natanim-boaloboka ary namboly aviavy teo amboniny. Dia iny aviavy iny firy taona nandrasako vo tamin'io izy fa tsisy. Tapao io fa manimba ny tany. Dia izy mpikarakara laza hoe aloha karakaraiko hery-taona ihany izy dia rehefa avy eo vao tapahana. Israely iny ambarany iny. Firy taona ny andrasako vo tamin'ny Israely, namafazako rano taminy, nanasiako zezika, nanaovako izay tokony ho atao rehetrarehetra, nanaovako ny investissement rehetra, hatramin'izao Israely tsisy vokatra, tapao amin'izay io. Dia hozy izy Jesosy endraso aloha fa misy élément ilaiko amin'ny Israely. Tena nanao investissement tao Israely Jesosy. Dia nisy olona voavonjy jiosy tsy omby 5,000 mahery nisan'ny lehilahy fotsiny ary ankoatran'izay vehivavy. Tapitra izay vanim-potoana izay dia nitapahana amin'izay Israely. Tapahana le aviavy. Dia manome famantarana amin'izay Jesosy hoe ny afantaranareo fa efa mby akaiky amin'izay ny fiaviako dia anaroka amin'izay io aviavy io. Ny dikan'ilay manaroka ozy ateo tsy tonga amin'ny fataterahana ilay izy fa misy zavatra mipoitra.
dia rehefa mijery amin'izay sika tantaran'i Israely tapaka izy aloha nanomboka tamin'ny taona 70 dia niely maneraka n'izao tontolo izao. Ozy ako mifampizara tamin'ny ankizy amin'ny école de ministère hoe jereo tantaran'izao tontolo izao fa tsy mbola misy tantarana firenena ka niparitaka izany dia tafaverina fa Israely irery ihany no ny aina zany zavatra. Tsisy tantaram-pirenena na ray ary hoe rava 750 taona teoriana mipotra indray dia tafaverina tafatsangana indray fa Israely ny aina an'izany satria maninona niverina manaroka ny aviavy ary ny faminaniana nomen'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka raha manoty firenena io valiko kapoka sy tsorakazo ny fahotany fa zao famindrapoko tsy hoe soroko amin'izany mandrak'izay. Dia manomboka miverina amin'izay Israel nanomboka 1948 nampodiana zareo forsena fotsiny tao amin'ny Palestina io feno arabo tao ary fantatritsika ny fasiany zany arabo zany fa kisaka nareo mila miverina ato Israel ny jiosy satria manaroka ny aviavy. Zay vanim-potoana zay famantarana voalohany afiavian'ny tompo. Ny famantarana faharoa dia ilay vakiantsika tao amin'ny Romanina 12 teo hoe tsy maintsy feno aloha ny isan'ny jentilisa. Zany hoe ny eglizy n'Andriamanitra dia Israely sy jentilisa mitambatra. Zay le hoe tsisy jiosy, tsisy andevo, tsisy kitianina, tsisy barbarianina, tsisy elamita sy sisa rehetrarehetra fa iray ihany izy ao amin'ny Kristy. Dia nalefa ny isan'ny jentilisa aloha dia amafina ny fony Israely mandra-pafeny ny isan'ny jentilisa. Zay mampatonga ny jiosy tsy mino an'izany Jesosy zany amin'izao fotoana iainantsika izao. Tamin'ny andron'ny apôstôly any nino reo fa tapitra amin'ny vanim-potoanan'ny apôstôly tsisy mino Jesosy zany reo fa tsy olona vitsivitsy monja irery ihany satria maninona vanim-potoanan'ny jentilisa tsika izao. Rehefa feno ny isan'ny jentilisa miditra amin'izay le Petera faharoa teo marim-pony aminareo ny tompo fa tsisy tia noverina dia ray ary fa samy ho tonga ho amin'ny fibebahana izy rehetra. Tsy ny olona rehetra io andrasana ho tonga ho amin'ny fibebahana io fa marim-pony aminareo nareo lay olon'ny Kristy tafody amin'ny fibebahana. Inona zany vanim-potoana izay misy atsika izao? Vanim-potoana ny fiandrasana ny Jesosy, vanim-potoana ny eglizy, vanim-potoana point d'interrogation roviana no tapitra tsy fantatra na fenina tsy misy ao amin'ny baiboly ny vanim-potoana izay iainantsika fa miandry ny fiavian'ny tompo fa zay fotsiny famantarana manangona jentilisa Andriamanitra zay ny ataony zao. Rehefa feno isan'ny jentilisa tonga Kristy dia manangona ny Israely indray izy. Dia zay ny 144 000 iny Israely iny angonina fanangonana ny Israely iny fa tsy ny olombelona marina tsy mipony ny 67 fotsiny dia efa feno 144 000. Raha zay no fandeha dia ho aiza ny ambiny rehetrarehetra fa zay fandehany iny. Ny faharoa le resaka 3e temple dia faminaniana nataon'ny Daniely izy io. Zao faminaniana nataon'ny Daniely mikasika an'ilay bibidia izay ho avy rehefa tonga izy dia izy ampitsahatra mifanatitra ao amin'ny tempoly. Ny zavatra mitranga nefa ao anatin'ny faminaniany Daniely io ihany dia zao ao alohaloha kely Daniela toko fahafiry misy an'iny toko faharoa amby folo. Ao alohaloha kely Daniela dia nomena faminaniana tahak'izao hoe oravany ty tempoly ty. Toko anankiray misy alizy oravany ty tempoly ty dia tsisy fanambarana intsony hoe atsangana ny tempoly fa tonga ny farany indray nefa ampitsahatra mifanatitra ao amin'ny tempoly izy mifanohatra le resaka hoe ato misy fandravana tempoly dia ato indray nefa misy fanatsaharana fanatitra ao amin'ny tempoly. Dia ny lojika tsotra indrindra manaraka an'le izy dia zao rava le tempoly dia tsy maintsy ho atsangana aloha dia rehefa mitsangana dia isy anao fanatitra dia ho atsahatra le izy. Miverina kely ako amin'le resaka zanak'Israely teo izay manaroka fa manina le izy manaroka fa manina ny ravina fotsiny satria Israely dia Israely tsy ampy io hitantsika io. Israely tsy ampy ahoana moa vahoaka sy toerana fotsiny io fa tsy ao ny tempoly ny zalahy, tsy ao ny Andriamanina ary tsy ao ny mpanjakany, tsy ampy telo ny Israely zany, tempoly Andriamanitra ary ny mpanjakany. Rehefa tonga Jesosy dia ny ahafantarana ny fiavian'ny tompo anomboka anakaiky amin'izay ny famenonan'ireo le tempoly ho atsangana. Zay zany izy vao complet tempoly vahoaka ndazoloha averiko tany vahoaka tempoly mpanjaka ary ny fanatrehan'Andriamanitra. Rehefa nilavin'Andriamanitra Israely
dia nahitsany tsikelikely ireo, nahitsany aloha ny fanatrehany, esoriny tao ny fanatrehany, tsy aotsony izy. Nahitsany ray avy eo ny mpanjaka, tsisy mpanjaka tsony Israely, lasan'ny Nebokadnezara fahefahana, aveo lasan'ny Mediana sy ny Persiana, aveo lasan'ny Grika, aveo lasan'ny Romanina, tsy miverina tsony. Tsy tapitra treo, ozy Andriamanitra mbola tsy vita ny opération, esoriko indray ny tempolinareo, iala indray ny tempoly, esoriko ny tanànanareo, ary aparitako ny vahoakanareo, zéro Israely. Rétablissement amin'izay, naverina ny tanàna, naverina ny vahoaka, fa ny anankitelo mbola tsy miverina. Dia ho averina ireo, averina ny tempoly, zay le 3e temple. Rehefa averina ny tempoly, ho averina ny fanatitra. Rehefa mandeha fanatitra, ao anatin'ny 3 taona sy tapany, atsahatra amin'izay ozy ny bibidia, satria manino, ampivavako amin'ny antikrista amin'izay nareo. Dia nidika zay tsisy mahazo mivavaka amin'ity Jehovah Andriamanitra ity intsony. Fa za tsy ampivavako amin'ny antikrista moa zany, fa ampivavako amiko amin'izay nareo, zahay amin'izay ny Andriamanitra tokana ivavahanareo. Dia nateneniko teo, atsahatra amin'ny fanatitra. Rehefa tsahatra amin'ny fanatitra, eo amin'izay ny Israely vao tonga saina hoe misy tsy milamina ity. Tena ohatrany tsisy ty zavatra ity. Tsy io zany ny mpamonjy atsika, fa misy efa tsy avotra tsony satria efa niankoka teo anatrehany bibidia efa nandray ny marika. Fa le ambany tsy nandray, le tsy nino hatramin'ny voalohany, tsy izy io. Reo no azo fonjena. Dia ohatr'izay ny antom-piasiany le 3e temple. Zay ny mampatonga le izy famantarana ihany koa ny fiavian'ny Kristy. Fa raha vao mbola tsisy io, dia mbola tsy vonona ho atao le fanatitra. Raha vao mbola tsy vonona ho atao le fanatitra, mbola tsy vonona ho avy ny tompo. Fa misy zavatra coïncide be da be ao anatin'le izy, mifandray be dia be eo, dia zay mampatonga le izy hoe ohatran'izay sy ohatran'izay. Amin'izao fotoana izao zao mbola tsy possible ny temple io satria mbola mosquée ngota be zao ny eo ampovoany eo. Zay le faminanian Jesosy hoe ho vetavetainy jentilisa ny tanàna masina, nasindry la mosquée. Fa avelan'Andriamanitra aveo lao sisy olona taovy. Zay. Mbola misy satapitra. Ina moa ny anton'izany zavatra zany dia marina arytsika. Ozy rahalaharaha teo hoe ohatrany ahoana fiomanana, ohatrany ahoana ny fahalalana ohatran'ireny dia marina fa hoe mahafinaritra ny mahita zavatra mifanaraka amin'ny faminaniana, mahafantatra hoe ohatrany ahoana sy sisa rehetrarehetra. Fa reny rehetra reny dia ozy izy ny ten'Andriamanitra milaza hoe rehefa hitanareo miseho zany zavatra zany dia andrandrao ny lohanareo. Satria efa akaiky ny famonjenanareo. Zava-manjo atsika ankehitriny mitarika atsika mpiondrika aloha. Sa tsy marina zany? Mampiondrika. Le endrika le miondrika sady reraka no mijery ihany an'izao tontolo izao. Satria izao tontolo izao tsy any an-danitra. Tsy hoe aiza izao tontolo izao dia mitraka ianao. Fa meny olona raha ohatra ka zay ny ataonao. Fa rehefa miteny aiza izao tontolo izao dia miondrika mijery. Io. Ozy izy Satana nitondran'i Jesosy nianika teny amin'ny toerana avo indrindra, jereo ny atao izao tontolo izao. Meko anao reo raha mekoky eo anatrehako ianao. Dia tahaka an'izay ihany koa isika. Rehefa hitanareo za zavatra zany dia andrandrao ny lohanareo. Zany ampireto ny fanantenana ny anatinao. Apatanjao, misy fotoana ianao reradreraka, fa apatanjao fa efa tomotra le izy. Fa ozy ny ten'Andriamanitra marim-pony aminareo ny tompo, fa manina Jesosy mbola tsy tonga satria marim-po izy. Mbola betsaka ny rahalahintsika tsy tafody ao amin'ny Kristy, amen. Mbola betsaka zanakadala mbola mitsiritra hanikisoa ny tokotany ihany, ny sasa mitsiritra osintsika hoe karaman'ny mpanompon'ny rainy any ivelany ihany. Dia zany antony zany tsy fitiavatena antsika lasa fitiavatena raha hoe tena tongava zao Jesosy, atongava zao fa tena mafy manjo anay. Fa ny fiahinany hafa dia ny fietreretany ihany koa hoe mba ho tena ho tafavory daholo le tena zanak'Andriamanitra. Ka zay ny mbola antom-pisitsika eto amin'ity zao tontolo zao ity. Ary zany tokony hanosika atsika hifampizara, hizara ny filazantsara. Tsy hiaina n'ilay fiainana kristianina eto anivon'ny fanompona fotsiny ihany, fa mba tena ho fitaovana hitoriana filazantsara, ilazana ny vaovao mafaly amin'ny olombelona rehetra ihany koa, amen. Satria zany zavatra zany izay iomezany olona. Za mantsy io tantaran'ny Petera io. Ozy izy ny olona ny resaka tamin'ny Petera hoe fa ahoana ihany zany fiaviany zany Jesosy zany,
fa hatr'izay fodiny mandry razana taloha zay mitoetra tsy miova ny zavatra rehetra zay mitenen'ny olona ohatra ady sy filazanady fe mba tantarainareo foviana tamin'ny tantaran'izao tontolo zao tsy nisy ady sy filazanady mangaina tokoa le kristiana ohatry marina tokoa zany ohatra nisy ady foana angehatra am'izay fa ahoana tokoa ary zany resaka zany tsy miova ny zavatra rehetrarehetra ohatran'izao dia ohatran'izao fa tsika rehefa maheno sy mahatsapa ny asan'ny kristiana anatin'ny fiainantsika tokony rehetra ny fanantenana ao anatintsika tokony atoky isika io zy ny tenin'Andriamanitra milaza aoka isikina mivalanareo dia irehetra ny jironareo tahaka ny mpanompo tsara miandro ny fiavian'ny tompony aza varinany amin'izay mety anjo problema misy foana ny fitahiana koa misy foana ny vola misy foana ny tsisy vola koa misy foana sanareo ve vo androany vo tratra an'izany sao dia androany ary nareo vo tsy nanam-bola toka efa tsy nanana foana hatramin'izay fa ohatra ny isaky ny tratra n'le izy manjetoka foana tsy mety mahay mihitsy fa mitoverina manjetoka foana isaky ny mihetsika ohatra ny hoe vo androany vo tratra fa zany zavatra zany natao isy daholo avariana atsika ny problema natao isy avariana atsika satria Andriamanitra manao filtrage vao tamin'ny maraina nietrehitra n'izany zavatra ny amin'izao fotoana iainantsika izao tsy fantatro raha azonareo zany zavatra zany fa amin'izao fotoana iainantsika izao nge mizara anankidimy ngamby fiarahamony eo manaraka mbola ifampizara zay zavatra zay fa taloha fangaroaro tao daholo fotsiny ny pino sy ny tsy pino rehefa mamangy ianao fahoriana dia ozy izy ny olona tsy maintsy misy milaza an'izay amin'ireo mpamanga reo hoe tsika rehetra moa zany riavina dia kristianina avokoa fa amin'izao fotoan'izao misy manao ohatran'izao rehefa lazainao tsy kristianina zany fa taloha tany amin'ny taona 20 kristianina daholo ny olona rehetra miantso ny ray sy ny zanaka raha fanamasina daholo fa zao Andriamanitra manao séparation amin'izay manomboka manavaka ny azy amin'ny tsy azy izy manomboka manavaka hitanao alohan'ny idirany vary eny tsopotra tsy maintsy avahana aloha esorina aloha ny vary dia esorina koa ny ahidratsy dia zany zao zavatra iainantsika izao dia ampahirezon'ny fo rehetrarehetra mpiandrasana ny tompo amen aza manaiky akivey zao tontolo zao aza manaiky ampitodia zao tontolo zao amin'ny information zany Jesosy nareo zany ohatrany tsy totsy ho aviko ka mbola tsy ampifrizy tsy ampifriny amany tsy atongavany tany kristianina mihitsy lazaina fa Jesosy mamindra fo aminy tsy manana hery atrehana zavatra zany fa zao ny fampiorenana zao ny fanatanjahana vavaka ampatonga atsika haritra dia hijoro tsara rehefa tonga zanak'olona mpifaliana ny hijenatsika azy amen ataontsika hitsangana hivavaka ary hisaotra ny tompo ankehitriny menao fa mba misy zavatra voaraina atao anatin'ny hafatra izay fampizarantsika teo nisy zavatra nakasika anao teo dia resamin'ny tompo androany arak'izay taritany anao tompo misaotra anao zay androany fa zay zavatra lazain'ny olona fa angano sy arirarira dia ampafantarinao anay matsiaro an'le teny amlaza hoe ianareo navela alala fa izy ireo tsy mba navela ireare va izahay iavinavina va izahay iomey va izahay sa alahelo sy fona ho an'izao tontolo zao misaotra tompony antso anay mbola maro ny rahalahinay any ivelany ny sasany tena hoe mbola tsy tafody ao aminao mihitsy fa tena mbola mirenireny fa ny sasany efa tafody any tamin'ny fotoana anankiray fa noho ny amin'ny fakapanahy noho ny amin'ny ady mafy lasa verina ny hinana mitsiriritra voankazo fihinan-kisoa sy ny karamammpanompo indray ampidio ny ondrinao ampiasao izay apody an'izy ireo ihany koa fa efa tonga ny vanim-potoana ampatanjao ny olonao tsiraray avy atsika hira hoe miomana ho any amin'ny mandrakizay koa raha maniry ary vavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora
eny Antsahamanitra 100 metatra amban'ny fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava soto